Couche, slippers, couchette kisaka. Manolotra anao ny Logité. Bijouterie vite volamena. Tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao premier étage bas. Manolotra ho anao ny Logité. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Dia mbola faly miarabantsika tompo lasa toko vavy amin'ity alakamisy fa 7 volana septambra ity ny fotoanan'ny Logité eto amin'ny Dromina ny lohatemba vontsika. Isan'ny songadina tamin'ity androany ity ny faritratrarana vola sandoka amin'ny tetina 10 hety sy 3 tapitrisa ariary teny amin'ny faritra Ampitatafika. Mandisy ny filazana amin'ny fanorenana fotodrafitrasa andraisana mpifindra-monina eny Ambohimangankely ny ben'ny tanàna eny an-toerana tamin'ity androany ity. Amafisina kosa ny fizaham-pahasalaman'ny mpianatra rehetra eto Madagasikara manomboka izao araka izany dia hozaraina bokim-pahasalamana na carnet-pahasalamana maimaim-poana ireo mpianatra. Santionany ihany ireo tompoko lasy tompoko vavy anasananao naraka hatramin'ny farany ity fampalalam-baovao ny Logité ity indray. Atombotsika avy hatrany amin'ny vaovaon'ny songadina izany ny trangam-piarahamonina ary indrindra ny resaka mikasika ny mpitsoponenana. Miely etseroa amin'izao fotoana ny fanaovana vola sandoka na izany azy tratra ny ankabetsany izy ireo. Tamin'ity androany ity dia vola sandoka amin'ny tetina 10 hety sy 3 tapitrisa ariary no tratran'ny polisy teny amin'ny faritra Ampitatafika iny. Olona 3 no voasambotra tamin'izany ka rehefa niakatra fampanoavana androany dia fantatra fa nahiditra ponja vonjimaika eny an-tanimora izy ireo. Mitatitra ny vaovao momba izay miaro Sorojy Ravaka sy Dolphe Farakotoniaina. Saron'ny polisy ny atoandron'ny talata 5 septambra teo ireto vola sandoka ireto. Vola sandoka iray alina ariary miisa 530 fehezana izay mitentina 10 hety sy 3 tapitrisa ariary. Tamin'izay fotoana izay dia anakalo vola sandoka iray alina ariary voatakalo 5,000 ariary. Teo indrindra izany misy nampandreta teo polisy-pirenena. Olona 3, vehivavy 570 taona sy lehilahy 720 taona ary 530 taona no nahitana ireo vola sandoka. Zava-dehibe amin'ny mpitandron'ny filaminana ny fifampizaram-baovao amin'ny olon-tsotra mba ahafahana mamongotra ny asa ratsy tahaka izao. Raha ity zavatra tratrana ity izao dia hatrany amin'ny lehibenay ny directeur général ny police nationale mihitsy no nisy nanome vaovao izany hoe tokony izany tsy salasala mihitsy isika vahoaka raha vao maheno mahita na maheno trangan-javatra ohatr'izao. Ho fiarovana ny vola vaovao efa misy ny toromarika avy amin'ny banky Foibe mandeha amin'ny anao manjery saingy eto mamerina manamafy izany ny mpitandron'ny filaminana mba tsy ampiororosaina ny vahoaka. Dia tsara fantatra fotsiny fa mizorony anankiroa reto dia misy mivohitra na tsapaina fotsiny ary na maizina ny andro dia misy mivohitra ahafantarana an'ilay vola tena izy sy ny tsy vola tena izy. Toy izany koa ilay sary sokatra izay hitantsika ato amin'ilay vola vaovao voatsafona fotsiny io dia hita fa mivohitra. Ny ankoatran'izay moa ny boribory tia izay efa hita eny amin'ny télévision ihany koa zavan'izareo misy mihetsika io rehefa ohatra ka ahetsika kely ohatr'izay fotsiny. Toy izay koa ny andamosin'ilay sokatra mahita soratra BFM raha ohatra ka atongilana sy izay tsy hita amin'ity vola sandoka ity izay na safona ary tsisy ilay mivohitra. Toy izany koa ilay misokatra tsisy ilay marokoroko dia le nahatongilana azy amin'ilay boribory tia dia tsy ahitana an'ilay mena le loko mivaova. Ratsaivina vola sandoka iray alina ariary mitotaly 10 hety sy 4 tapitrisa ariary ihany koa no tratran'ny zandary teny Akatim-bahoaka iray volana lasa izay. Ivadika vaovao hafa isika mandiso ny filazana amin'ny fanorenana fotodrafitrasa andraisana mpifindra-monina eny Ambohimangankely ny ben'ny tanàna eny an-toerana. Raha ny fanazavana nentiny androany dia tsy mbola misy taratasy fangatahana lorona fotodrafitrasa eny amin'ireo fokontany 20 ao aminy. Nanao ny fanadihadiana teny an-toerana Ririnandriamalala sy Doda Rahajarinjato.
diso ny filazana fahaorona eny Ambohimanga kely ny foto-drafitra sandraisana ireo mpitsomponenana Sirianina. Atarana ny an'ny ben'ny tanàna tany toerana raha vao naharefa misy milaza ho mahita foto-drafitra asa ho amin'izany eny amin'ny toerana izay tantanany. Hatramin'ny androany tsy nisy ny fangatana anatanteraka tetikasa na ihany koa fanorenana lehibe eny toerana. Kagaga hoe aiza ho aiza eto Ambohimanga kely misy zany fa tiako hita ihany koa satria ny tenako dia tsy mahita sy ireo mpiara-miasa rehetra ny commune satria ny commune dia manana contrôleur izay manao fisafana isan'andro isan'andro amin'ny fanorenana. Taorian'ny fanambarana an-gazety izay nivoaka dia nidina ifotony ny tompon'andraikitra izay miasa eny amin'ny commune Ambohimanga kely mba hanatanteraka fitsiriana no savaina avokoa ireo fokotalo 7.20 teny toerana. Eto Ambohimanga kely aloha dia tsara no manamarika fa ilay toerana dia efa tsisy mihitsy satria na ny commune ary sahirana rehefa manao foto-drafitr'asa hoe toerana tany-panjakana zany tena fa tsy dia misy tsony tena azo atao hoe tsy misy satria fa lasan'olona daholo ilay tany. Marina fa raha ny Feniely dia eto Ambohimanga kely no toerana ametrahan'ireo mpitsomponenana ary orinasa Sri Lanka no nahazo ny fifanarana ara-asa amin'ny foan'nytontosana izany. Amin'izay pejy dia tsy ahina mpisy fiantraikany amin'ny fifandraisana eo Madagasikara sy Turquie ny fiara-miasa misy eo amin'ity firana ity sy isiry. Raha ny fanazavana nomeny ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ihany koa dia tsy mbola manana ny fepetra andraisana mpitsomponenana i Madagasikara manamafy ny mahasarotiny ny fandraisana ny mpifindra monina ny fifanarahan'i Genève tamin'ny taona 1970 Rinandre Malala sy Doda Raja amin'ato hatrany no mitatitra ny vaovao. Firenena misokatra amin'ny firenena maro i Madagasikara anisan'ireo mpiara-miasa amintsika i Turquie. Raha tsy ahivina tamin'ny taondasa nitsidika teto ny filo Turka. Ny Sirianina kosa dia tsy manana fifandraisana ara-diploma amintsika hatramin'izay. Araka ny lalàna iraisam-pirenen'i Genève 20 Jolay 1970 misy ny fitsipika mifehy ireo olona mifindra monina sy ny toerana andraisana azy ireo ary mametraka ny anajana ny zon'olombelona. Raha ny fanazavanao amin'ity lalàna iraisam-pirenena ity dia mikarika filaminana sy fitoniana ny olona matoa mifindra monina. Noho izany dia sarotra ho an'ny tany andalam-pandrosoana eto ho an'i Madagasikara ny ampiatrahan'ny monina noho ny fahasarotan'ny fiainana eto raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Momba ny sidina Turkish Airlines izay mivezivezy eto amintsika na matanjaka ary ny fifandraisan'ny Syrie sy Turquie sahina hitondra mpifindra monina izy ireo. Ny Turkish Airlines izay mampifandray tany mandidina ny 300 manerana an'izao tontolo izao. Ny firenena izay asany anefa dia tsy mbola naharenesana olana mikasika ny mpifindra monina. Azo antenaina araka izany fa tsy anankirotana ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Madagasikara sy Turquie ny fifandraisana amin'ny Syrie. Any amaranantsika nyty pejy ny launina itya ny toy ny fitsidian'ny délégation malagasy taren'ny filoham-pirenena Era-Mampianina any Londres. Ny farana tao Londres ny vovonana lehibe faharoa arahan'i Madagasikara sy Royaume-Uni mahakasika ny varotra sy ny famatsiam-bola nanasa ireo mpamatsy vola britanika hiara-iasa amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra mbola azo trandrahana ambary ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina. Ny fampatokisana ireo mpamatsy vola amin'ny famarina toerana misy aty Madagasikara no tena vandohan-draharaha amin'izany nanangona ny vaovao Rery Edouard teo amin'ny rindran-tsary ny kasambola manana kosa. Sehatra enina no safidiny ny firenena malagasy nentina nandresena lahatra ireo mpamatsy vola nandritra ny vovonana momba ny varotra sy ny famatsiam-bola eo amin'ny Royaume-Uni sy Madagasikara. Eo ohatra ny fambolena, ny fizahantany, ny indostria, ny teknôlôjia vaovao fa indrindra ny sehatra ny angovo azo avaozana sy ny harena ankibon'ny tany. Secteur prioritaire. Il y a l'agribusiness, il y a le tourisme. Sehatra misy tombotsoa maro na eo amin'ny mpiasa na ny tontolo manodidina Madagasikara. Sehatra hitondra tombony fanampiny ho an'ny toe-karena. Manana tany sy toetrandro mifanaraka amin'ny ankabeazan'ny voly rehetra Madagasikara. Tsy zoviany intsony ny fizahantany izay efa mampalaza maneran-tany. Mifandray amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny internet sy ny fibre optique ihany koa ny firenena ka ho mora ny famatsiana vola amin'ny sehatra ny teknôlôjia vaovao. Velatra tanteraka ny sehatra ny fanjairana izay ahitana olona manana traikefa tsara kanefa tsy mitaky karama lafo be. Maro ihany koa ny harena-kibon'ny tany izay azo trandrahana tsara. C'est vraiment des secteurs à très haute valeur ajoutée pour nous. Manakaiky ny taona 2024 nanome toky ny amin'ny fahamarinan'ny toeran'ny firenena ny Filoha Rajaonarimampianina.
Moi, je crois que mon rôle aujourd'hui, c'est de mettre en place la stabilité. Donc, mametraka izay fahamarinany toeran'izay indrindra no tena andraikitro ary efa hita ny vokatra izany teo amin'ny sehatra ny toe-karena dia ny fahatongavan'ireo mpamatsy voly hotazomina ny fahamarinany toerana tsy maintsy miatrika fifidianana ny firenena saingy ho atao izay hipetrahana izay fahamarinany toeran'izay mba ho tombontsoa ny vahoaka. Gérer cela pour le bien de l'ensemble de la population. Tsy nanadininy ny antso ireo mpila ravinahitra malagasy ny filoham-pirenena mba handraisan'izy ireo anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izy tokoa ny fikaonandoha-pirenen'ny diaspora ny volana oktobra ho avy izao. Nanamafy io fanasana nataon'ny filoha malagasy io ny mahasoivoin'ny Grande-Bretagne eto Madagasikara, Timothy Smollett, ary nanamarina fa efa mizotra tanteraka makany amin'ny fanarenany Madagasikara ka azo antoka amin'ny fiaraha-miasa. Io maraina io ihany koa dia nanatrika amin'ny fisokafan'ny London Stock Exchange izay misy ny boursa britannique ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina. Voninahitra lehibe ny fanokafana ny tsena ny andro amin'izany. Fantatra ihany koa fa niona tamin'ny sekretera britannika misanana rambahiny Boris Johnson ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina androany niaraka tamin'ny délégation notariny. Fantatra araka izany fa isy ny solotena britanika izay ho avy hanamarika ny faharoajato taona ny fifandraisana ny firenena roa tonta amin'ny volana oktobra ho avy izao. Ny volana novambra kosa dia délégationa parlementaire britanika no ho avy hifampizaratra kefa amin'ireo fahefana mpanao lalàna malagasy natsangana tao Westminster ny vondrona parlementaire namany Madagasikara. Iny mamarina ny lahiona Oridokambatra dia mbola hiarakantsika ao anatin'ny actu. Ny pejy ny fahasalamana ny toetry ny andro ny fampianarana any ivelany isany arahanao anatin'ny actu izany. Nandray fanapa-kevitra manokana manomboka izao ny anivon'ny ministera ny fahasalamana ho amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo zaza. Averina ary ho amafisina ny fizaham-pahasalamana ny mpianatra rehetra eto Madagasikara ho zaraina bokim-pahasalamana na ary karnem-pahasalamana maimam-poana izy ireo manomboka izao. Ireo mpianatra manomboka amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 12 taona no hisitraka izany. Piardina Razafindramanana sy misy Razafinjatovo no mitatra amintsika ny vaovao. Mbola maro amin'ireo mpianatra eto Madagasikara no tsy vita vaksiny sy malaina manantona toeram-pitsaboana. Mba hanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny zanany dia ho zaraina bokim-pahasalamana maimaim-poana izy ireo manomboka izao. Ka ny pahasalamana ahafahana manara-maso ny fahasalaman'ny mpianatra. Amin'izao fotoana izao zany dia averina ary amafisina le visite systématique ny mpianatra rehetrarehetra manomboka ny 5 taona par rapport à 12 taona. Everina eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ampihenana ny tahan'ireo mpianatra tsy vita vaksiny sy marefo izany. Aorian'ny fizaham-pahasalamana ataon'ny mpianatra iray mantsy raha misy aretina mahazo azy dia manatona dokotera avy hatrany izy ireo ary soratana ao anatin'io boky io. Izy ity zany dia vao manomboka miditra mianatra mihitsy ny mpianatra. 5 taona dia manao ny visite médicale izy. Rehefa avy eo miova cycle indray izy. Ohatra vita zany ny primaire, vadika secondaire izy dia manao visite médicale indray izy. Anao second cycle indray izy dia mbola visite médicale koa. Dika zany ho voara-maso tanteraka mihitsy zany zao ny fahasalaman'ny zaza manomboka izao. Ankoatr'izay, misy torohevitra maro samihafa ihany koa ao anatin'io bokim-pahasalamana io toy ny fomba fanasana tanana sy ny maro hafa. Fa entitra ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fanafiana ny anjady
tamin'ireo mpitsabo tany Betroka sy Faratsio. Nilaza ihany koa ny ministra fa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fikarohana ireo navandoza mahakasika izay tranga izay. Fidonam-panjakana dia efa mandray ny andraikitra tamiteraka mihitsy ary efa manomboka ho tratrary ny sasany efa misy tratrary ny sasany izay nanao an'izany hevitra izany ary dia hentotra mihitsy ny baiko amin'ny tompona andraikitra rahavalatonga ny manao hoe izay tratra dia tena fahaizana mafy mihitsy satria ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia anasoa ny vahoaka na tokavany any hiasa ho an'ny vahoaka ka raha ilay olona hitondra fahasalamana ao antsika indray no vonoatsika olakotsika dia rehefa aveo tsika indray menomenona manao hoe tsy ampy ny dokotera aty aminay tsy ampy ny paramedy aty aminay dia javatra tena tsy azo ekeny zany ka raha reny olona fa raha dia lavitra eny indray izay efa manao tena ezaka mafy miady amin'ny fianakaviana mafony fianakaviana no andeha vonoatsika olakotsika dia tena tsy azo ekeny zany. Pejiny sosialy hatrany fa mahakasika osan'ny toetry ny andro somary ho lasa aloha ny fitoam-pahavaratra eto Madagasikara amin'ity taona ity raha araka ny tombana nataony sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Fantatrary fa any amin'ny volana oktobra kosa vao anevikevoka ny hafanana ka andizina ny 12 degré Celsius ny mari-panafarany ambany indrindra amin'izany. Teny amin'ny sampandrarahany meteo am-pasapito nanangona ny vaovao miaro Sorozy Ravaka sy Dolphe Rakotoniainy. Ao anatin'ny intersaison na ilay vanim-potoana miala amin'ny ririnina ary miditra amin'ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao hoy ny lehibe ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Voalohan'ny septambra ka hatrany amin'ny 10 septambra zany mbola hita ihantsika ilay mangatsiaka maraina iny fa efa ny atoandro efa somary manevikevoka zany dia ohatran'izay indray rehefa miditra 10 septambra ka hatrany amin'ny 1er novambra tsika dia ho betsaka amin'izay zany ny volinandro fahavaratra indray amin'io. Any amin'ny volana oktobra vao anevikevoka ny hafanana ka anodidina ny 12 degré Celsius ny maripana farany ambany indrindra ary vinavinaina ho 20 na 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Somary ho lasa aloha kosa ny fahavaratra izay vinavinaina ho any amin'ny faraparan'ny volana novambra any raha ny fanazavana voaray hatrany. Be dia be zany ny singa mety mahatonga ny hoe lasa aloha ny fahavaratra aloha. Mety vinavina ihany zay fa dia hitantsika hoe satria ny fidinan'ny ZCT ihany mantsy ny tena mitondra ny oram-baratra aty amintsika aty dia indraindray izy ho tara izay antony teknika be moa nanazavana an'izay. Raha voalaza fa azo rosakorana foana ny ilany atsinanan'i Madagasikara atoato tsy mbola tsinjo ahazo izany kosa ny avoatany indrindra ireo faritra miandry orana ho amin'ny resaka fambolena. Amin'ny pejy ny fahasalamana kosa. Na dia efa miroborobo ankehitriny ny fivoaran'ny teknôlôjia aty Afrika, mbola ambony dia ambony ny tany fahaizana mamaky teny sy manoratra indrindra aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Entina manarina izany tsikelikely, ampianarina mamaky teny sy manoratra ary fomba fahaiza-miaina ireo olon-dehibe afaka misitraka izany eto Antananarivo. Vaovao notanteriny Fenoaja Ariane sy Dolphe Rakotoniainy. Antsasa manila ny mponina eto Madagasikara no tsy mbola mahay mamaky teny sy manoratra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Vanim-potoana iroborobon'ny fivoaran'ny teknôlôjia izay ny fahaizana taratasy no fototra ianarana sy ahafahana mampiasa izany. Anisan'ny manakana ny fidirana an-tsekoly ny tsy fampianara-bola noho ny fahantrana. Miezaka manampy ireo mpiarabelona ireo izay afaka manao izany. Misy noho izany ny hetsika entina ampianaran'ireo olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto Antananarivo. Olon-dehibe manomboka ny 20 ka hatramin'ny 80 taona. Ohatrany hoe tsy dia natody tamin'ny fianarana zany dia ohatrany hoe mbola tsy dia mahay. Tamin'ny fianarana teny ngambana dia dia mijanona. Mba mahay manoratra sy mamaky teny izay zany mba tanjona kenjeko. Tsy mitovy amin'ny fampianaran'ireo ankizy madinika nefa ny fampitana fahaizana amin'ireo olon-dehibe. Tena sarotra amin'ny mampianatra olon-dehibe satria ny olon-dehibe tsy ohatry ny ankizy keliko hoe rehefa tsy mahay dia tazomina ny tanana fa izy ihany tsy maintsy mamolaka anazy. Tsy ny fahaizana mamaky teny ihany no ianaran'ireto mpianatra ireto izay mahatratra 80 eo, fampianarana azy ireo ihany koa ny fahaiza-miaina. Tanjony itovizan'izy ireo amin'ireo rehetra ka tsy ho afaka ambakana intsony raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Mampianatra ihany koa ny fomba fitiovana sy ny
fisakafoanana ara-dalàna. Amin'ny maha-olon-dehibe azy manana andraikitra izy any an-tokantranony amin'ny fikarakarana ny vady aman-janaka, nefa na izany na izany arany dia tsapan'izy ireo fa zava-dehibe ny mianatra, dia tsy dia tena hoe na ny sarotra ny fanentanana fa vao tonga izay ny resaka tamin'izareo dia vonony zareo hianatra. Nahatratra raika amby 7% ny tahan'ity fahaizana mamaky teny teto Madagasikara ny taona 2024 no izay nanampidina ho 17% izany ny taona 2024 saingy tsy tratra. Anisan'ireo firenena voasokajy ny ady mafy tamin'izany anefa Madagasikara ka nahazo ny prix de Confucius tamin'ny Paris tamin'ity herinandro ity avy amin'ny UNESCO. Ao anatin'izay vaovao ny fampianarana izay hatrany dia nanomboka androany ka hifarana rahampitso ny salon des études universitaires. Sekoly ambony sy ivitoeram-pampianarana ambony sy miankina maro no maneho ny mampafantatra ireo karazana fianarana sy fiofanana misy ao aminy. Tonga maro ihany koa ireo mpianatra nijery izany fianarana mety amin'izay. Teny an-toerana nanao ny fanadiadiana Andrelana Andriamasy sy Kasambola Manana. Ny tontolo ny serasera no mahasarika ireo tanora vao afaka baccalauréat anoho izany fianarany amin'izao fotoana. Nanaporofo izany no voalazan'ireo mpianatra tonga nijery izay fianarana mety aminy tetỳ amin'ny salon des études universitaires tetỳ amin'ny lapan'ny fanatanjahantena androany. Za zany saky eritreritranao communication. Inona ny antony safidiana communication? Ohatry hoe efa faniriana tamin'ny mbola kely angamba le izy. Manintona ana eto zany le anao journaliste. Le hoe mba hivoaka journaliste zany. Inona ny anton'izay choix? Za zany liana amin'le resaka informatika fotsiny. Efa mitobaka etsero raha teo ireo sekoly ambony sy fitoeram-pampianarana ambony izay manome tolotra ho amin'ny serasera sy ireo teknôlôjia avolenta ary ny asa fanaovan-gazety. Raha ny communication aloha zany raha ny semestre ny ataontsika hoe ny scolaire anankiray ny universitaire anankiray dia eo amin'ny ato amin'ny média zany eo amin'ny 900 000 ariary eo. 900 000 ariary no afitany anazy zay zany hoe nezahana sy mirary ihany nefa tsy tena hoe mirary zany fa eo amin'le zakany be samy maro zany nezahana anaovana azy. Zany hoe raha 900 000 ariary fa intesty zany hoe raha eo amin'ny 2 700 000 ariary eo zany raha hoe ny total mandritra ny manodidina eo zany manodididina eo fa mbola misy koa moa zany ataontsika droit d'inscription sy ny frais généraux sy ny sisa mety pisipisiny eny an-dalana eny. Na izany aza dia samy manana ny safidiny ihany koa ireo mpianatra tonga tetỳ androany. Manohana hatrany am-bolana ka hatramin'ny farany azy ireo ray aman-dreniny. Resaka robotisme. Le robotisme zany ohatrany hoe mianatra aloha dia rehefa amin'ny 3e année anao vao tena hoe miasa sy manao création zany. Zay tena nanintona anaty ato. Ao anatin'ny zavatra ampianaran'ny sekoly ihany koa ny fitantanana. Matetika mantsy izy io lazain'olona hoe management ny tena ampianarinao tsy hitopo. Ny management, gestion, économie, droit dia ao anatin'ny base en santé publique. Izay ianaran'ny mpianatra dokotera rehetra le izy. Ny ako aloha dia le ankizy mihitsy no antaniko izay tena eritreriny dia anjaran'ilay ray aman-dreny no mamena viana hoe bon zao zany tokony fandrina dia tohanana izy rehefa izay mahafapo azy. Ny sarena ireo mpianatra tsy hidonanam-poana fa hikofoka hitady izay ho fianarana ho tohizany raha teo no tanjony ity hetsika ity. Mba hanohizan'ny ankizy ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony fa tsy hijanona fotsiny eo amin'ny baccalauréat satria maro be ireo mpianatra izay tsy tafiditra any amin'ny anjerimanontolo zany ohatra nefa mbola te hanao fianarana dia izay koa ny antom-pisiany le fianarana ambaratonga ambony tsy miankina zany amin'ny mamefa afapoan'izy ireo. Sekoly ambony sy fitoeram-pampianarana ambony maro no manana trano eva maneho sy mampafantatra ireo karazana fianarana sy fifanana ao aminy mandritra ity salon des études universitaires 2017 izay mizotra etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena masina nanomboka androany ka hatramin'ny rahampitso ity. Isan'ireo manana trano eva mandritra izay salon des études universitaires izay ny conservatoire EGM ivitoeram-pampianarana ireo mozika andeha ho fatapataritsika ao anatin'ity fanadiadiana ity ara ny zavatra ho ataony izany EGM izany sy ny tolotra omeny izy ireo. Efa ho 17 taona izao ny foronan'ny EGM izay efa lasa conservatoire amin'izao fotoana. Ankizy sy tanora olon-dehibe maro no efa nahazo fifanana momba ireo karazana zava-maneno tsofina na instrument avant toy ny saxophone, flûte sy maro hafa na ireo tendrena instrument à cordes toy ny gitara, gitara beso, vali sy ny sisa ary instrument rythmique toy ny batterie sy percussion miampy ireo karazana zava-maneno hafa. Amin'ny mahasekoly ambony sy fitoeram-pampianarana ambony ny EGM conservatoire no andraisan'izy ireo anjara fampirantiana sy fampahafantarana ireo fampianarana mozika sy hira ananany eto amin'ny salon des études universitaires.
no azavaina tompona andraikitra ny EGM conservatoire mantsy efa misy ny fifana ho an'ny fampianarana ambony zay azona diplôma ankatao amin'ny fanjakana ao amin'izy ireo. Ilaina amin'ny tontolo ny asa ny diplômana moziky, indrindra fa ireo maniry ny velona amin'ny moziky. Ilaina amin'ny vadinasa na fanomezana hafaliana ny ivon'ny tontolo ny asa ary indrindra amenona severa teo ireo diplôma ireo. Tombony ahafana miditra amin'ireo sehatr'asa nasionaly sy iraisam-pirenena manodidina mozika rahateo izany, toy ny asa fanaovan-gazety mikirakira vaovao ara-kolontsaina, ireo mpiasa ny nivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy maro hafa. Entana noho izany ireo rehetra liana sy maniry anatra mozika mba ho tonga hitsidika ny trano evan'ny EGM Conservatoire de Musique eny amin'ny etsika Salon des Études Universitaires. Toerana telo no ahitan'ny EGM dia ny Foibeny 67 hectares sy eny Anjanahary ary Ambatovinaky. Amin'ny maresaka raisam-pirenena mbola mahoraka hatramin'izao ny raharaha mahakasika ny Korea Avaratra. Raha mbola mitoko kosa ny fiantsina ady ataon'ny Korea Avaratra dia maminavina ny anome azy ireo sazy enjana indray ny firenena mikambana na ny ONU. Mandra-piandry izay efa misady ny vahaolana vonjy-maika anatolotry ny ONU ny anatsara na avokoa ireo fifanarana ara-avaratra misy eo amin'ny Korea Avaratra sy États-Unis. Tsy mitsahatra maneho ny heriny sy ny tanjany amin'izao tontolo izao i Kim Jong-un filohan'ny Korea Avaratra omaly alina ny aro-tena manoloana ny mety sy ny fanafiana tsy ampozina ireo miaramila sinoa. I Korea Atsimo ihany koa dia efa niomana tamin'ny fiarovan-tena ary nametraka fiarovana amin'ny misile. Teo ambany fanerenana nataon'ny États-Unis dia nanomana sazy vaovao fanampiny ho an'ny Korea Avaratra ny ONU. Voalohany izao no tsy namaly tamin'ny alalan'ny hery Donald Trump fa manokatra ny varavarany fifampiresahana eo amin'ny États-Unis sy Chine. Lavalava mihitsy ny resakay tamin'ny antso an-tarby ny filoha Xi Jinping izay maminavina ny anatanteraka zavatra. Ho hitantsika eo na hanao zavatra izy na tsy, fa tena tsy ekena kosa ny zavatra mitranga ny Korea Avaratra. Mitovy hevitra amiko zato isanjato ny filoha sinoa Xi Jinping. Nanontaniana ireo mpanao gazety ny mety ho valikafatra ataony ny filoha Amerikanina, nambarany fa mbola hojerena aloha ny zava-mitranga, fa raha tsy mbola milevitra ny Korea Avaratra dia tsy maintsy hiafara amin'ny fampiasan-kery izany. Ao anatin'ny tetikasa famahana ny olana atolotry ny filan-kevitry ny filaminana ny firenena mikambana dia miandrandra ny fanafoanana ny famatsiana solika ary hisoroka ny fanondranana lamba any amin'ny Korea Avaratra i Washington. Akoatra izay, nangataka ihany koa i États-Unis ny anajanonana ny fanampiana arabola ho an'ireo Korea Avaratra mifindra monina eran'izao tontolo izao. Tafiakatra 5 alina eo ny isan'ireo raha nambara ny firenena mikambana. Fa nitrangana rivo-doza mahery vaika tany amin'ireo nosy kely frantsay Saint-Martin sy Saint-Barthélemy valo hatreto ireo namoniainy vokatr'izay ary tafiakatra 120 ireo naratra tarehimarika tsy mbola ofisialy fa mbola ao anatin'ny fikarohana tanteraka ireo olona tsy hita ireo mpamonjy-voana any an-toerana. Ny fantatra kosa dia rava avokoa ny 550 isanjato ireo nosy kely ireo. Toy izao ireto nosy frantsay ireto rehefa avy nandalovan'ny rivo-doza Irma. Isan'ny loza voajanahary mahery nitranga tany Atlantika raha ity tany Saint-Barthélemy sy Saint-Martin ity. Tsy nisy niangana avokoa ireo foto-drafitr'asa satria 550 kilometatra isan'ora ny rivotra nentiny. 550 isanjato ny ireo foto-drafitr'asa norava ary mahery ny enina ireo maty vokatry ny fandalovany Irma tany amin'ny Saint-Martin. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany anefa ny voka-dratsy ny rivo-doza tany Saint-Barthélemy. Nous sommes aux côtés de toutes celles et ceux qui sur notre territoire miarahory tanteraka amin'ireo mpiray tanindrazana amintsika izay voakasika ny rivo-doza Irma isika. Izy ireo izay ao anatiny fahoriana tanteraka ary tsy misy nininana azo raisina. Ao ihany koa ireo namonamana sy havana akaiky. Ny firenena iray manontolo mihitsy no eo akaikin'izy ireo ary eo avokoa ireo fikambanana samihafa mpamonjy voina hanampy azy ireo. Namela takatra tamin'ireo toerana rehetra nolalovany ity rivo-doza Irma ity, toy ny tany Porto Rico, République Dominicaine, ary tany amin'ny nosy kely antsoina hoe Barbuda tany Caraïbe. Any Florida kosa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny loza fanerana efa miomana ireo mponina any an-toerana satria vinavinaina andalo any Florida ity rivo-doza ity ny farany herinandro avy izao. Tsy ho ataony ambanin-javatra ny fanomanana ny fandalovany ity rivo-doza ity soroana ny loza. Ary ireo mponina rehetra aty Florida dia tokony hanao toy izany ihany koa, hiarovana ny fianakaviany. Ireo foto-drafitr'asa horava azo soloina, fa ny aina kosa tsy voasolo.
hoy Rick Scott, gouvernoura any Floride. Le matériel peut être remplacé. Efa nisy ny fepetra norasin'ireo tompon'andraikitra tany an-toerana amindrana ireo olona mipetraka any amin'ny sisitany sy any amin'ireo faritra iva. Mahery ny 5,4 alina izy ireo amin'izao fotoana izao izay efa nafindra toerana. Izay no marina ity tapany voalohany le JTT fa lasalasa ny fotoanantsika azadino fa mbola misy ny tapany faharoa miandry ianao. Oabolana mifandray amin'ny fitadiavana no nasaina notohizan'ny olona sendranay ao anatin'ny oyanao androany. Robot iray antsoina hoe Tipsy izay mahasolo tanteraka ary mahavita mihoatra lavitra noho ireo barman no arahantsika ao anatin'ny afakely. Ankoatra ireo kosa dia anaraka ny zanam-pandarana ho aiza isika ao anatin'izay tapany faharoa izay asaina renao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra Dreamin dia avoriana ireto dokam-barotra ireto indray isika miverina eto. Mbola mitoy ny fandarantsika misaotra manaraka azy ary anjoy izany hatramin'ny farany hoy ianao. Obolana mifandray amin'ny fitadiavana no nasaina notohizan'ny olona tao anatiny hoy ianao androany. Tsy inona izany fa hoe tsy ampiketsy mivezivezy verondry manaramorona ndeha raha tsika aloha hoe nahay nanoho izay ve ireo sendra ny mpanao gazety ny Dreamin tamin'ity androany ity. Inona ny toy izao oabolan'izao hoe tsy ampiketsa vezivezy verondry manaramorona tsy ampiketsa vezivezy verondry manaramorona tsy ampiketsa mivezivezy verondry manaramorona tsy ampiketsa mivezivezy verondry manaramorona tsy ampiketsa tsy fatako raha tsy nahena an'izao mihitsy aloha za hatreto tsy ampiketsa vezivezy verondry manaramorona tsy ampiketsa vezivezy verondry manaramorona. Inona zao ny hoe hevitra izay raha aminao? Ny tsy ampiketsa zany hitanao rehefa manetsa dia tsy ampy miketsa dia tsy maintsy mitady ianao zany hamelona an'ilay tanimbary tsy maintsy mitady atao izay hitana dia indraindray any lavitra be vao misy dia izay natao hoe mivezivezy tsy maintsy manao inona zany manao gauche droite manao va et vient dia ilay hoe inona koa moa ilay anankiray teo verondry manaramorona dikan'ilay hoe verondry manaramorona le ny ondry mantsy matetika zany rehefa mangetaheta izy dia tsy maintsy mitady rano izy hosotroana dia any amin'izay misy rano ka morona no ngeza misy rano hosotroana. Raha mitady vady ianao dia izay ny heviny ohatra hoe any amin'ny tokantranon'olona hafa misy ny ohatra ianao zao mamboly vary dia any amin'ny tokantranon'olona hafa misy nketsa dia any ianao aloha vezivezy dia ohatra n'ilay ianao mitady vady ihany io ohatr'izay ilay izy dia rehefa mitady vady koa dia any an-tranon'olona ilay ketsa tadavinao izay ilay izy. Ohatra ny hoe tiany taola tongavana zany hoe rehefa tsy ampy eo aminao dia tsy maintsy manaramorona rehetra eny no mitady an'izay ho ampy izay no fahalalako azy. Tsy mahavita fiainana raha tsy miaraka ny rehetra tsy vita ny rehetra ny fiainana zany tsy maintsy hifanampiana foana rehefa manano tsy ampy ianao any tsy maintsy mitady amin'ny hafa rehefa tsy ampiketsa ianao dia mitady an'izay hitanao ketsa dia rehefa mitady ondry ianao dia mitady an'izay hitanao an'ilay ondry no very naizanaiza ilay ondry indrindra fa hoe ondry mania ohatra hoe misy zavatra maniry anao zany dia tsy maintsy mitady ianao tsy mitambotra sarana sy avy-zanana fa dia tsy maintsy mandehandeha foana. Saminay moa ny akabetsahan'ny olona teo tsy ampiketsa mivezivezy ny veriondry manaramorona mba hampazava misy koa ny fahazoantsika obolana dia andao arahana ny fanazavan'ny mpampianatra taranja malagasy iray. Tsy ampiketsa mivezivezy ny veriondry manaramorona raha fitipitiana ara-bakiteny tsy ampiketsa mivezivezy rehefa fotoana fiketsana dia tsy manana ampiketsa tsony ny olona
fa dia raha amin'iny ianao zany mangataka fanampiana raha tsy manomana dia ny meloha dia tsy anana mihitsy ianao mitovy amin'le hoe mindram-pangady lohataona ka maniraka ny tompony hiasa dia tokony mila miomana ianao zany satria niketsa sarotra tadiavina amin'ny fotoana tena fotoana fanetsana ny verondro manaramorona raha zay nijerevana ny ondry reny karazana biby reny matsy rehefa mandeha dia zay tandrifiny lohany tsy mahalala mivily zany mihitsy reny efa voajanahary ao anatiny dia ny hoe manaramorona rehefa verondro ianao dia na ianao mankany amorokady na ianao mankany amoron-drano fa tsy maintsy midoboka any izy zay fa satria izy tsy mivily zany mihitsy dia mila vonona koa ny saina hoe rehefa verondry manaramorona dia mila malina ianao hoe rehefa iompiondry ianao dia tsy any amin'ny toerana be kisilasila zay lazaiko zay hoe ny ondry tsy mba tsy mahalala tonga dia mahitsy fa rehefa mba miambina anazy dia amin'ny toerana malalaka tsara tsy atahorana misy morona tsisy morokady tsisy moron-drano no maramarina fa azontsika ny tiany ny noboliny lazaina dia ny fitadiavana izay tsy ampy sy izay very eo amin'ny fiainanao andavanandro izay no izantsika ny fotoana anatiny insolite robot iray antsoina hoe tipsy izay mahay manao barman izay no arahantsika ao anatin'ny insolite amin'ity androany ity barman izy io satria mahasolo olona telo be izao izy dia ao anatin'ny 10 segondra izy dia mahafeno vera miisa 10 ndao arahantsika vetrany. Tipsy no fiantso ity robot iray ity manao ny asana barman izy eto izy dia mahasolo barman telo raha ny fanazavan'ny mpamorona azy hainy ary tafavoakany avokoa ireo zava-pisotro tian'ny mpanjifa ivitoeram-pivarotana iray lehibe any Las Vegas no misy ity bara iray ity Tipsy robot mihitsy no anaran'ny bara toa jerena miadana ny fomba fiasan'ny Tipsy nefa ao anatin'ny 10 segondra izy dia efa mahafeno vera miisa 10 cocktail izay safidin'ireo mpanjifa tsirairay eto amin'ireto solosaina ireto no misafidiny zava-pisotro tiany tsirairay. Alainy robot avokoa ireo rehetra ilaina hanamboarana ny cocktail toy ny glaçon, voasary makirana, soda ary ny alcool fanampiny afangarony avokoa ireo rehetra ireo dia manome izay cocktail ilainao arakaraka ny savidinao ihany anefa ireo zavatra anapohana azy. Betsaka ireo mpanjifa no mankafy ity robot barman ity, ao kosa ireo mialina amin'ny fahaizany. Toy Mauritius nambarany fa hita taratra amin'izao ny hoavy. Any aoriana mety ho toy ireny olona miara-miaina amintsika ireny ny robot ho izy. Ilaintsika ihany koa ny fisian'ny robot eo amin'ny fiainana andavanandro. Mba hisian'ny fialamboly ihany koa no antony namoronan'ny Renault Armenie ity robot barman ity. Mampiasa olona hafa ihany izy eto, nambarany fa mba hisariana ireo mpanjifa no tena tanjon'ny barman robot ity, fa kosa tsy tokony adinoana fa olona ihany no namorona azy ary dia hevitra avy amin'olona. Tsy mahasolo tanteraka ny barman ihany koa izy ity ho hiatrany ny mpamorona azy satria ny barman dia olombelona ary miresaka amin'ny mpanjifa ary miezaka maka ny fon'ny mpanjifa tsirairay. Anjarantsika ny mieritreritra mahasolo ny tena olombelona tokoa ve ny robot eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary ny toizantsika manaraka ny fampahafantaranao ny toetry ny andro andro rampitso. Araka ny ho hitantsika antsary hatreto aloha dia mangatsika be hatrany ny ao amin'ny faritry Antsirabe ao na dia misy aza ny masoandro raha ny voalaza amin'ny mpamevizin'ny toetrandro dia ibalika tanteraka sa masoandro any Antsirabe sy Toliary ary Antsiranana. Antananarivo sy Fianarantsoa kosa no ifandimbiasan'ny rahona ny masoandro na izany aza dia ambany ihany koa ny maripana amin'ireo renivohim-paritany roa ireo. Etsy ankilany dia mafana hatrany ny any Mahajanga sy ny any Toliary na ny ambany indrindra zany na ny ambony indrindra. Hatreto aloha dia latsaka 40 minitra ny amin'ny nora maraina
no hiposaka ny masoandro ary latsaka folonitra kosa zany no ilentika ny ariva. Dia izany koa tompo lasy tomoko vavy no amarantsika ny fandaharana ny zanam-pandarana OAIS moa izay tokony harantsika androany ny olana misy ara-teknika dia ho arantsika izany amin'ny fotoana manaraka mizana fotoana indray manam-pena tompoko. Mametraka ny veloma mandra-piona indray ary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Manolotra anao ny LEJT. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vita volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny LEJT.